Zazavavy kely 6 fotoana no nisy nanolany mandeha raha ny fivaviny amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana natao, lehilahy iray 30 taona no voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanolanana ary nosamorona avy hatrany eny amin'ny mpitandro ny filaminana eveninivo ny polisy pireneny. Ny olona manodidina no nahatsikaritra fa misy zavatra hafahafa mandeha amin'ny fivaviany ilay zazavavy kely ka nanontany azy ary nitondra azy rehefa aveo teny amin'ny mpitandro ny filaminana. Ka izao nandraisana fanapakevitra izao. Io zany fa elaela ohatra hoe misy ohatra hoe fa tapabolana. De tsaiko voalohany ny banga ohatra hoe mandeha foana zany mampela azy mandeha lio. De ohatra mibangabanga ohatra tsy lia zany ohatra hafahafa. De après fa ela be aty amizay le tsaiky misy olona zany akaikindreo eo. De nanontaniana. Izy zany nadinina hoe karakory nagnino anao io? Tsy mbo tsy nagnambara tsara izy niteneny izy mbola tsy haiko izy raha mahaza fa raha izy taorina aty amizay izy tamin'ny sabotsy iny nadinina mihitsy izy azaho izy nolagnan'olona eo olona nagnolagnanao izy amizay haiko izy olona nagnolagna zahainao ya na après midi amizay lehilahy iny nandalo teo ndreny lefa izy tsy haiko ny lefa après amizay nantsina ndraiky tsy haiko ino izy olona nagnolagna anakahy io de fara amizay nandeta mahabiby zahay mahabiby amizay nareo tisy zahay tsy afaka mandeha nareo tisy mahabiby fa anareo mandeha amin'ny centraly mahazo tarazo baka amin'ny centraly mandeha amin'ny Androvo de nandeha tandrovo zay de zay 7 taona zazay 6 taona tsy haiko io de nareo mipetraka aiza zahay mipetraka ireo mipetraka mipasika la famille zany reo de zaho zany nampalahelo zaho zany izy tsy lehilahy io tsy mba tsy haiko fianakavianareo zany le olona le nanolana tsy fanakaviana fa le olon'olagna ny fanakaviana. Ny rahonany ilay lehilahy hotsindromina amin'ny antsy ilay zazavavy kely raha miteny amin'ny ray aman-dreniny sy miteny amin'ny manodidina azy. Natolotra ny mpitandro ny filaminana ary anaovana fanadiadiana ny lehilahy nanolana sy nanao herisetra tamin'ity zaza tsy ampy taona ity.